Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana logos, izany hoe ny toriteny fandrenareo isaky ny alahady maraina toy izao. Anio alahady fahasivy ny volana martsa taona 2020. Hivavaka isika alohan'ny andrenesantsika ny hafatra izay ampitondran'ny tompo antsika amin'ity alahady maraina ity. Jesosy misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao izay atobaka ao aminay isan'andro. Amarinao aminay tokoa ny teny fa vaovao samaraina izany. Ankasitraka anao noho ny fitantananao anay tamin'iny alina iny ka nanomezanao anay torimaso. Nateo aza ny mety tsy fahasalamana ho an'ny maro, ho an'ny sasany, ka mbola mahare izao izy, dia mbola trahampamonjena ka mbola mahazo anjara aminao. Aza vela hialy eto zahay raha tsy efa mahare izay tandrify anay. Ary aza vela isy fahalalahany n'olombelona ho voalaza fa tsy ny sitraponao ihany. Tendreo ny molotro tahaka nanendrehanao an'i Jeremia fahizay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika miafatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko faha 4. Deutéronomia toko faha 4 ka ny andininy faha 4 hatramin'ny andininy faha 10 no anjarantsika. Deutéronomia toko faha 4 andininy faha 4 ka hatramin'ny andininy faha 10. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Dia horaisin'ny mpisorona eny an-tananao ny harona ka hapetrany eo anoloan'ny alitaran'ny Jovan'Andriamanitra ao. Dia hiteny eo anatrehan'ny Jovan'Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe: Sirianina mpanjenjena no raiko ka nidina tany Egypta izy. Dia nivahiny tany amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny Egyptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika ka niaino ny feontsika izy ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahorintsika. Ary tanana mahery sy sandrina hintsitra sy fahampatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no tondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity izy ka nanome antsika ity tany ity dia tany tondra-dronono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah indro efa netiko ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomenao ahy, dia velao eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao ny zavatra ary mivavaha eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao. Amen. Indrisy ny olombelona dia mora manadino. Misy teny frantsay zay hoe nous avons une mémoire courte, hozy ny teny frantsay. Misy an'izay tenina lehilahy anankiray, vieux sage, izay mitondra ny anarana hoe Taha Hassin Ferhat. Zao ny teny io rangahy io amin'ny teny frantsay dia dikako malalaka rehefa avy eo hoe: l'histoire se répète, mais personne ne peut répéter son histoire. Averiko, l'histoire se répète, mais personne ne peut répéter son histoire. Zany hoe ny tantara dia miverimberina fa tsy misy olona afaka mamerina ny tantarany fa rehefa lasa iny dia lasa. Zany hoe ny tianao lazaina dia zao hoe laha hitokana ny aina ozy tsika malagasy, noho zany dia mila mitandrina itsika mba tsy handandany foana zany fiainana zay nomenantsika zany, ary indrindrandrindra hahay akalesona ny amin'izay lasa nolalovana, mba tsy hanao taondasa tsy tsaroana. Manao taondasa tsy tsaroana tsika fa hahay hitrandraka hoe inona ny zavatra nolalovanao tamin'ny lasa ka hahaizanao mety hoe tsy hoe mety fa tsy afaka mamerina ny lasanao intsony ianao. Rehefa lasa zay dia lasa. Fa ny azontsika atao dia hoe
mahaiza manararoatra mamoaka lesona na maka lesona tamin'izay zavatra nolalovanao. Ny olona tsy manao an'izay zavatra izay dia hoarina amin'ny adala. Ny olana masy dia ny olona tsy malala afa-tsy ny an'io, mora manadino izay zavatra efa tany aloha. Izay no zavatra lazay ny texte antsika eto androany. Texte eto ato amin'ny Deutéronomie toko 4:20 dia toromarika omen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe rehefa mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao ianao dia tadidio ny parcours ny lalovanao. Mahafinaritra le izy. Zany ny atao hoe pédagogie. Ny amin'ny pédagogie, l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Ozy izy ny mpanabe. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Zany hoe ny tsy ambaratelo na ny lakle na ny fanalahidin'ny pédagogie rehefa mampianatra zanaka ianao dia ny famerimberenana. Matoa Jehovahandriamanitra ny teny hoe ampianariny zanakao zany na mandeha na mandry. Zany hoe les répétitions, ny famerimberenana an'iny mba hahatonga le izy raikitra tsara ao anatin'ny lohany. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Dia tahak'izay koa ny hanabeazan'Andriamanitra ny zanak'Israely eto hoe isaky mitondra fanatitra ianao dia tsarovo ny parcours, tsarovo hoe avy aiza ianao, tsarovo ny lalana izay nolalovanao rehetra. Zay nahatonga ny aloha-hevitrintsika ty hoe iza moa ianao ary avy aiza ianao. Toromarika ho antsika koa zany rehefa handeha ho any am-piangonana aminareo, zay ho any am-piangonana rehefa avy eo na tsy voatery afaka ianao fa isaky ny manao fanatitra ianao dia tadidio hoe tsy hoe olona manao rakitra fotsiny hoe dia faly zay fa dia tonga ato am-piangonana dia manao mamafazavoany sasany miodina ny altara na tonga ny dekona manatitra fanatitra, fa ity fanabeazana zay nomen'Andriamanitra ny Israely ity hoe isaky ny mitondra fanatitra ao ianao dia izao no lazainy hoe ny azy ara tena récitation avy reny ty phrase ty ozy matsy ny zanak'Israely hoe ny razanahy dia syrianina nomade araméanina tsy nanana na inona na inona zahay, avy eo zahay dia handevy tany Egypte ary dia nampahoriana tany zahay ary avy eo dia nomenanay ty tany ity. Izay ozy izy Jehova avereno isaky ny taranaka de génération en génération. Mba ho tsaroany taranakao hoe iza izy ary avy aiza izy. Andeha ary jerentsika le texte teo dia rehefa soritana indray ny lalana ny lalovany zanak'Israely satria izay ny zavatra lazainy eto dia misy détail mahavariana ao anatiny ato. Zao no zavatra lazainy ato iverenantsika ozy hoe dia hiteny eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka anao hoe syrianina mpanjenjena ny raiko ary aiza izy teo dia syrianina nanjenjena ny raiko dia nidina tany Egypte izy. Zany hoe olona nomade. Hainareo zany nomade zany tsy mba manana tany azy, tsy manana tany-drazana, tsy manana na faladia anankiray fa olona mandeha mitety faritra. Avy eo indray ery ambanimbany ery dia ozy hoe andininy manaraka dia hoe dia nidina tany Egypte izy ary ny vahiny tany mba amin'ny olombitsy. Important be jereo tsara, misy zavatra important be tsindrina eto. Ny vahiny tany Egypte mba amin'ny olombitsy, zany hoe vitsy 70 misy ny zanak'Israely rehefa tonga tany Egypte voalohany. Tadidio tsara ny contexte nahatongavany tany dia tao anatina mosary. Important koa zay. Raha ny vahiny tany Egypte zareo dia satria maty mosary Jakoba sy ny zanany dia mitady fialokalofana tany Egypte. Zany hoe olona mpanjenjena, olona tsy manana tany, olona nona, olona sahirana ary olombitsy. Ao dia toy izany eo indray. Ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Zany hoe tsy firenena lehibe avy hatrany izy fa tany no nahaolo firenena lehibe azy. Andiny fahenina, ary nanao ratsy tamintsika ny Egyptianina ka nampahory atsika sy nampanao atsika fanompona mafy. Zany hoe tonga andevony indray izy. Départ à zéro foana zany zanak'Israely ary nampahoriana mafy.
inona zavatra tsikaaritrareo am'zany fomba fitantarany azy zany hoe izao le récitation asiana verina zany hoe ny raiko dia sirianina mpanjenjena ary de nidina tany Egypta olombitsy izahay ary dia avy eo zay napahorin'ny Egyptianina ary tonga nahatra de nahatra. Ireo zavatra soritany rehetrarehetra reo dia fampatsahivana ny Israely hoe zay anareo dia tsinotsinona ny andohanareo. Raha tonga firenena lehibe toy izao ianareo dia tsy noho ianareo fa ianareo dia tsinotsinona. Tsy araky ny eritreretanareo azy hoe firenena matanjaka satria ny zanak'Israely mantsy mafiloha, firenena mafiatoka, mieritreritra azo miavaka amin'ny firenena rehetra satria hoe firenena ny fidian'Andriamanitra ary io no mahatonga ny Israely io mafilohatra am'izao manjakazaka eran-tany matezitra ny firenena manodidina azy. Mihevitena ho zavatra, mieritreritra azy ho best of the best, mieritreritra azy ho lasa lavitra noho ny olona plus intelligent, mariny zany ny jiosy olona manam-pahaizana. Nefa ozy Andriamanitra tsarovy fa ianao ane ka mpanjenjeny, tsarovy fa ianao ane ka tsy mba nanana tanindrazana akory na ray faladie, tsarovy fa ianao ane ka andevo tany Egypte fa raha toy izao ianao de noho iza fantatrareo ny valiny noho Jehova. Fa zao araky ny voalazako vao nanomboka teo hoe mora manadino ny nitondran'Andriamanitra azy ny olona. Oui, rehefa tafita ny olona anankiray, rehefa manana ny toerany olona anankiray, rehefa tafa ozy ny fitenitsika zay dia miavonavona ny fony. Ary zay no ampatsahivon'Andriamanitra azy eto hoe azadino hoe iza ianao ry Israely ary avy aiza ny lalany lalovanao, tsarovy mandrakarivo zany. Ary nahy Davida ataotsika hoe nipoirany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Io Davida zay malaza de malaza ao amin'ny soratra masina io Davida zay nanaovan'Andriamanitra teny fikasany io hoe tsy ho diso zanakalahy ianao, avy aminazy nipoirany Mesia. Io Davida io ane raha tadidinareo nanahoana ny nahazo ny fifidianan'Andriamanitra azy, nirahana Samuel nakany amin'ny Jesse hoe avy amin'ny taranakao izy no mpanjakan'Israely handimby an'i Saoly. De natao kastinina ny zanaky Jesse dia nandalo teo alohany teo daholo ny avy-ranjanana sy ny tomady ary ny tovolahy ary ny matanjaka. De mieritreritra Samuel ingamba ty anankiray ty satria ty tena manana an'le gabarit royal, manana an'le toe-batana mendrika ho mpanjaka satria tamin'ny andro taloha fa tsy ohatrany am'izao androntsika zao tsony ny mpanjaka dia c'est un guerrier mpiady. Jerena nefany ozy Andriamanitra hoe tsy io. De farany de mbola nanontany any Samuel mbola misy zanaka ho hafa ve any. De ny fomba famaliny dadany Davida tamin'izany fotoana zany mahatsikaiky sy malasa saina eny misy any fa le zalahy mpiandry mpiandry iny. Zany hoe efa tsy kôty zany Davida hatramin'ny voalohany, tsy mafeny fepetra, tsy ao anatin'ny critère de sélection hoe tsy lany matsa amina présélection akory Davida. De ozy Samuel anao alefaso any izy ho jereko aloha sao de mba vao tamy avy any Davida de tonga de ozy Jehova hoe indro lehilahy araky ny foko hoy Jehova. Tselatra ny ambavafony Samuel hoe ty ve no ny fidin'Andriamanitra ho mpanjaka an'Israely handimby an'i Saoly? Un petit gamin, un petit morveux. Mialatsiny am'le teny frantsay. Hainareo zany morveux zany lehilahy tsy mbola afaka lelo akory. Zaza madinika zany. Ny fomba ny dekriviavan'ny soratra masina azy manana ny volony ozy izy mena volo kely zany tena mbola zaza. Mbola zaza milalao any an-tsaha, milalao tarondro, milalao valala, mbola zaza milalao sodina sy milalao mozika, zaza mpilalao eny an-tsaha eny. Io ve no mpanjakan'Israely? Io ny lehilahy araky ny foko ho Jehova. Ny tiany Jehova lazainy eto zany de hoe azadino fa
sy niankina tamin'ny fahalehibiazanao ry Israely no nifidianako anao, satria nanorazanao zay nifidiako aza de olona tsinotsinona. Io mantsy ny mahafakam-panahy mahazo ny olona hoe ny razanay, ny ray aman-dreninay. Eto de mitodika manokana am'ireo olona zay mihevitra azy ho andrina ireo, na manana fiangonana hoe ty fiangonany razanay, fiangonana andrina. Tsy ny ianao mety mirehareha amin'ny razanao fa tsy zany no nifidianan'Andriamanitra anao. Iza marina ianao ary avy aiza. Zany Davida zany koa ny soratra masina no midoka azy hoe lehilahy miavaka. Fa raha jerena sur le plan historiographique sy archéologique rehefa nataony foy dia zany Davida zany c'était un petit chef de gang. Tsy olona miavaka akory zany satria azadino tamin'izy nitsoka tany anefitra satria nenjehany Saoly dia chef de bande miafina tany anaty lavabata. Zany no indraindray ny soratra masina hoe mpanjaka lehibe. Zany hoe misy jeu de contraste ato hoe ny mahalehibe azy de tsy noho ny tantarany. Ny mahalehibe any Davida de tsy noho ny gabariany. Ny mahalehibe any Davida de tsy noho izy tsara tarehy noho ny hafa, fa ny mahalehibe azy de noho izy nifidin'Andriamanitra. Or le izy nifidina de olona kely sy bitika ary tsinitsiny. Ary zay foana nan'Andriamanitra isehony voninahiny hoe fa maninona ny safidin'Andriamanitra ny antefa any amin'ny olona tsy alehany. Point d'interrogation io. Maninona ny safidin'Andriamanitra miantefa any amin'ny olona tsy alehany. Tsaroko tsara nisy nateny mihitsy olona ny teny hoe iny ve de mba paster, na koa hoe olo ohatr'izao ve no mba paster. De ho zaho mihitsy mahatsy le hoe tena izaho mihitsy mafeny fepetra satria nahoana ny tsy alehany no fidiny. Ny tsinitsinina no iantefahany safidiny. Ny cancre no fidin'Andriamanitra. Ny vendrana, zay moa le terme fampiasantsika, vendrana ianareo. Oui, ny vendrana no fidin'Andriamanitra hanehoany ny voninahiny mba hasehony hoe iza izy amin'ny alalanay vendrana, cancre, tsy alehany. Satria mantsy raha olona miavaka izahay, satria mantsy raha olona mamirapiratra izahay, satria mantsy raha olona tsara izahay de takona ny voninahitr'Andriamanitra. Fa variana amin'iny olona fa le mahatsinitsinina anay mihitsy no mahavariana hoe je comprends plus, tsy azoko. Izay ianao le tsy mahazo azy zay mihitsy izay le asan'Andriamanitra. Ary zay no ampatsahivin'Andriamanitra ny Israely eto hoe tandremo ry Israely ô, tandremo sao de mihevitenao zavatra ianao. Ary fananin'Andriamanitra mihitsy hoe à chaque fois izy raha mandinika anareo ny parcours ny zanak'Israely mifanena amina situation mihoatra noho izy midepase azy foana teo alohan'ny Egyptianina. Un esclave, zany firenena andevo zany efa tsy manana leader tsony izy tany Egypte, efa réduit à l'esclavage. Tsy manana hery tsony zany olona andevo pendant 4 siècles zany efa very fanantenana mbola velona. Tsy manana na de tafika isanany ratsan-tanana. Tsy manana élite mba hanao rébellion. Zéro. Or ny adversaire eo alohany civilisation égyptienne zay natanjaka indrindra tamin'izany fotoana zany. Zany hoe tena asehon'Andriamanitra taminy hoe ny nahafaka anao tao de ny sandriko fa tsy ny fahaizanao. Zay foana nan'Andriamanitra. De izay zavatra zay no ampatsahiviny azy rehefa tonga eo alohan'ny tany Kanana izy hoe sao de mieritreritra ianao fa ianao tonga eto de noho ianao guerrier. Satria resiny zanak'Israely daholo ny fahavalo teo alohany. Soalam-panahy ianao iavinavina hoe zay kosa aloha tsisy natolotra anay teny am-pandehanana e. Ny ranomasina mena aza ny sokatra teo alohanay. Ny mana ny raradraraka avy any an-danitra. Ny papelika no entin'ny rivotra no hoaniny fotsiny. Ny vato fisaka, ny vato tany amin'ny désert mamoaka rano. Tsisy oatra anay. Nous sommes un peuple spécial. Attention.
indray mandingana sisa ianao dia hiditra ny tany kanana ozy matsy ny zanak'Israely eto satria eo ambavahadiny tany kanana zareo eo indray mandingana mialoha ny idiranao an'io tany io dia nomena azy ty Deutéronomie ity hoe tsarovy ny lalana zay nievinao, tsarovy ny tantaranao ny Israely, tsarovy ny tondrako anao avy tany amin'ny tany Egypte fa tsy nisy nataonao na dia singa molo ray azy, tsy nisy zava-bitanao ianao aza nivadika tamiko teny am-pandehanana, impiry ianao no nikiomy tamiko, impiry ianao no saiky namono an'ny Mosesy, impiry ianao no monimonina tamiko hoe fa nga tsy misy fasana levenanay any Israely no entinao ifaty hiapatrapatra ty anefitra ty zahay, impiry ianao no saiky naringako fa nanindry fo taminao aho satria Andriamanitra fa tsy olombelona tahaka anao. Noho izany moramora kely le ardeur, moramora kely le fiheveran-tena ho zavatra, ataovy midina kely amin'ilay piédestal fa ianao ka avy aiza ny evinao, ariza ianao. Izay no lazainy izy eto. Ary eto izao indray mandingana sisa ary tena fananin'Andriamanitra mihitsy mba hatonga azy tsy hirehareha sy hatoky tena dia hoe manirahanareo espion hitsikilo hijery mialoha fa manina moa Andriamanitra zay koa tsy azoko tamin'ny voalohany nandeha foana dia tsy mila mampiasa espion zany fa maninona rehefa tonga eo ambaravarantany kanana mbola hoe mandefasa anao mpitsikilo hijery ny toetoetry ny tanàna ary ny toetoetry ny olona ao dia nirahana tany ny espion isan'izany Joshua sy Kaleba sy andian'olona vitsivitsy. Niverina avy any zareo mitondra voaloboka tena mila tsozakana lehilahy maromaro fa mavesatra zany hoe tena mahavokatra ny tany araky nampanatinainy Jehova azy fa ity ny tena nahavariana. Battu moral daholo zay niverina avy any tena tsy lanitsika ny adversaire goavana dia goavana. Géant, c'est des guerriers. Mba azahoantsika tsy any ohatry ny ahoana ny gabaret mitovitovy amin'ny Goliata. Zany hoe tena ny zanaky ny jiosy matsy hitanareo ho an'izay mijery ny manao na toetoe-batan'ny jiosy mitovy amintsika gasy kalitalita kely sao zanona kely oatra atsika nefa ny adversaire ao kanana géant dia niteny daholo ny 99% ny iraka andao hiverina any Egypte fa tsy lany. Joshua sy Kaleba rery no nahateny hoe efa natolotry Jehova antsika ny tanàna vaky roa miady. Ianareo roalahy mitady afaty anay aty nareo ve mandainge fa maninona nga tsy hitanareo gabarian'ny adversaire atao no ozonao hoe fa maninona Joshua sy Kaleba miteny hoe efa natolotry Jehova antsika ny tanàna. Or ny olona hitantsika atao dia olona tsy ho resy mihitsy izay indrindra. Plus l'adversaire est redoutable, plus l'adversaire est gigantesque, plus la victoire est assurée. Et nous, zay formule-ako zay